Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Estera tapany 9. Estera 5 sy 9. Valosoa ho an'i Mordekay. Tena be herim-po Estera mpanjakavavy. Tsy nahazo fanasana izy, fa dia niditra avy hatrany tao an-tranon'ny mpanjakan'ny Persia. Nanao viveriny aina izy tamin'izany. Nataony anefa izany satria te hamonjy ny vahoakany izy dia nijiosy. Mipetraka teo amin'ny seza fiandrianany Ahasuerosy mpanjaka. Nahita ny Estera tonga izy. Natolony taminy ny teibolamenany, izay midika fa ho raisina tsara izy. Estera mpanjakavavy, nahoana ny tonga ianao? Inona ny fanirianao? Ry mpanjako, raha sitraka andeha hiara hisakafo amin'ny amanana io. Mpanompo, ento amana, ny mpanjakavavy efa nanasantsika hisakafo. Nandamina fanasana ho azy ireo Estera. Inona nangatanao ry Estera mpanjakavavy? Na dia ny atsasaky ny fanjakaka aza ny tadiavinao, dia omenanao izany. Raha sitraka mba miverena miaraka amin'ny amana mba hisakafo rapitso, dia ho lazaiko aminao fa niriko. Nody tany an-trano ny falifaly ery sady ny reharea i amana, ilay mpanao didy-dratsy. Izany manambonina ambony indrindra. Nasain'ny mpanjakavavy ara-mihinana amin'ny mpanjaka, za ihany. Rapitso mbola nasainy indray aho. Fa misy zavatra iray manahirana indrindra. Mordekay dia mbola tsy niakohako eo anatrehako. Aiza vela amin'izao izany? Antony ny jiosy iny. Tsy fantatra Estera fa i amana dia nanangana azo ho an'ny dadatoany. Mirefy mihoatra ny 520 metatra ny ahavony. Fantatr'Andriamanitra nefa izany. Izy no manjaka, izy no nahatonga ny Ahasuerosy mpanjaka tsy nahita tory. Mpanompo, tsy mahita tory aho. Eto ny diariko. Vakio mafy ny zava-tranga voaingana teto. Nilaza ilay diary fa nisoroka ny fikasana hamono ny mpanjaka i Mordekay. Inona ny valosoa azo Mordekay noho izany? Tsy misy na inona na inona. Ny ampitso dia nakany andapy amana. Naniry azo alalana tamin'ny mpanjaka izy mba hanatonana ny Mordekay. Amana, ataontsika ahoana ny valosoa omena izay tiantsika omem-boninahitra? Nihevitra mihitsy amana fa ho azo io valosoa omeny mpanjaka io. Hitafy akanjo izy sy ny satro-boninahitry ny mpanjaka, ary mitaingina ny iray amin'ny soavalin'ny mpanjaka. Rehefa avy eo dia hoentiny eny an-dalambe an-tanàna izy, miaraka amin'ny mpanompon'ny mpanjaka, izay antsoantso hoe ity ilay olona tian'ny mpanjaka omena voninahitra. Amana, ataovy amin'ny Mordekay izany. Nivadika fotsy amana. Amin'ny manaraka dia handreny fiafaran'io tantara ao amin'ny Baiboly io ianao. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara zokomy.